no lavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny zoma lasa teo ny lalàna laharana 520 tsipika otraotra efatra momba ny vondrom-paritra manana sata manokana. Nahafapoan'ireo mpiasan'ny commune izay nanohitra ny sata manokana mampizarana Antananarivo ho commune enina ny fanapahan-kevitry ny ACC fa misy kosa nefa ny ayain'izy ireo. Araky ny fivorim-be taterahan'ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo zany tato amin'ny Kianjabe Mahamasina dia didinay no fanaja manao tatitra ho an'izany mpiasa zany satria izy ireo dia nanohana hatramin'ny farany ihany koa an'ity tolona izay natao ity. Ka dia efa ny raha malala moa zany fa iny ny décret na ny lalàna momba ny tanàna Antananarivo izay milavy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ka dia tsenay ny tsy hisaotra ny tompona andraiki-pahefana rehetra hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrany amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eny ireo tompona andraikitra mahefa rehetra fa dia niraisin'ireo zava-dehibe zany fandinihana izay volavolan-dalàna izay. Ka dia rehefa naino an'izay ny mpiasan'ny Antananarivo dia faly sy ravo kanefa mame ihany karazana atao hoe desiderata ho an'ny mpitondra fanjakana na ihany koa hoe sosikevitra ihany koa ary fangatahana no hoe aoka tompoko mba ho tazomina ny datim-pifidianana amin'ny 17 juillet. Alao hisokatra ho an'ny rehetra ny filatsahana be ny tanàna izay efa nomaninareo amin'ny volana marsa ho avy izao alao itsika iroso amin'ny fampandrosoana, alao hipetraka amin'ny mera vaovao hiaraka hiasa amin'izay mera voafidy eo ny fitondram-panjakana ka dia izay ny fangatahan'ny mponina Antananarivo mba tsy atao sorona amin'ny resaka politika na hevitra tsy mitovy ity tanàna izay kapitalantsika ity. Anisan'ny nosoritan'izy ireo ny fifambodiniana izay niarahana tamin'ny ministry ny Atantsy ny fitsinjaram-pahefana. Sorona malokana eto ny ministry ny Atantsy na inona fisehoany dia mbola nandefa ny olona izy teny amin'ny lapan'ny tanàna ny fandidika taminay ary tao anatin'ny fotoana ny fandinianay mihitsy no nilatsaka ny valin'ny ny taratasy avy any amin'ny ACC nefa tsy nisakana ny vitatra amin'ny farany dinika ary ampifaliana ny sarahana tao. Ny tokony himasona ho azy ireo dia ny fampandrosoana ny firenena ka amboarina ohatra ireo lakan-drano-tsetsina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. No andro trantehan'izy ireo fa ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana communal mba hisian'ny famarina toerana na ny stabilité institutionnelle.